maro milliardaire sy multimilliardaire ho faty olona izay tsy manaja ny asiny ary manome voninahitra ny fahavetavetana dia izay ny vaovao-nitranga tamin'ny 17 volana Masaina 2024 hoe maty ny milliardaire Leonid Radvinsky tamin'ny 17 taona ny matiny homamiadana zany ty faminan'iny ty indray tamin'ny herintaona tamin'ny 20 volana novambra miteny lehilahin'Andriamanitra hoe mahita fanadiovana ozy izy ao anatin'ny taona anatin'ny vola manadio zany Andriamanitra manakana andreo olona zay manakana ny tsy hiparitahany filazantsara ary tena alaza ozy izy ny fahafatesana izy ireo ho hitany vaovao zany ho hitany tambazotra sosialy na reny anarana goavana zay hita hoe milliardaire millionnaire dia ho rava anatin'ny iray andro enina dia amin'ity taonty izy lehilahin'Andriamanitra tamin'ity taonty zany tsy hoe faminan'ity maro ny milliardaire sy ny multimilliardaire zay ho faty zay tsy nanaja ny asina ary nanome sehatra ny fahavetavetana ary tena ho ratsy ho an'izy ireo mihitsy ity taona ity satria Andriamanitra ankehitriny dia manadio manalaza andreo olona manelingelina ny fiangonany manala ny resaka korotana sakana ho an'ny filazantsara ho hitanao zany dia izay tokoa ny vaovao-nitranga fa le milliardaire ukrainien Leonid Radvinsky dia maty tamin'ny 17 taona ny matiny homamiadana moa zany izy ty moa zany dia olona zay tena hoe araka mitenen'ny lehilahin'Andriamanitra hoe manandratra ny resaka fahavetavetana zany tamin'ny nananganany an'ity OnlyFans ty novidiny moa zany izy ty teo aloha dia navadika any tamin'izay resaka fahavetavetana zay izay tsy mifanaraka amin'ny asina amin'ny maha-olombelona akory azany ary ty tena hoe olona tena nanankarena tokoa izy tao anatin'izany napidi-bola be tamin'io zavatra nataony io olona tena manana amina milliard de dollars vokatra ny zavatra nataony zany nampahaizany fanamaso UEBTGL milaza vaovao mialohany gazety Rapeto